Fa amin'ny tontolon'ny fifidianana ary no hanoizantsika ny vaovao manana ny andraikitra amin'ny fanomezana tantsorika ny senida amin'ny fanomanana ny fifidianana moa ny ministera ny tany ary tamin'ity androany ity ara-moa dia nisy indrindra ny fiainana tamin'ny mpanao gazety izay nataon'ny ministry ny ati-tany ny anjinjin'izay kosa ary. Efa manan-kery ny didim-panjakana izay nolanin'ny filakevitry ny gouvernement tany talata 12 martsa lasa teo izay manainga amin'ny fidy anjaja-bato amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny repoblika faha-efatra araka ny fanamarihana izay nety ministry ny ati-tany Florent Rakotoarso androany nandritra ny fiainana tamin'ny mpanao gazety. Notsimpian'ity mpikambana ao anatin'ny gouvernement ity fa mifanaraka amin'ny anjiny fahadimy amin'ny telopolo amin'ny lalàna fehizoro laharana faharoa ambin'ny folo sy roa arivo tsipika ohatraohatra dimy izay mivoaka tamin'ny faharoa amby roapolo ny volana febroary 2024 izany ary diso ministry ny ati-tany ny filazana izay nataona olona sasany fa mila mandalo filakevitry ministra ny fanangana mpifidy ary mbola miandry fivoanana amin'ny gazety mpanjakana vao manan-kery. Ny fiatsoan'ny mpifidy sy voandro farafahakely alohan'ny fifidianana dia décret raisina eo anivon'ny gouvernement zany filakevitry ny gouvernement ka angamba le olona nanao fanambarana angamba tsy namaky tsara fa mbola misy andalana anankiray koa eo ambanimbany eo alinéa zany 2 izay milaza hoe raha référendum kosa nokasaina ho atao ho fanitsihana ny lalam-panorenana na hametrahana fanontaniana amin'ny vahoaka malagasy mikasika amin'ny zava-dehibe eo amin'ny firenena dia amin'izay fotoan'izay dia didim-pitondrana raisina eo anivon'ny filakevitry ministre Taliny président de la République no atao. Anisany nametra hampantanina ministry ny ati-tany amin'ny mampahalalana azy momba ny fanambarana izay niseho lany fa misy manao fampelezan-kevitra meloa. Momba io dia nazava ny valiteny nety ministry ny ati-tany Florent Rakotoarso tsy misy ny lalàna milaza ny fanaovana fampelezan-kevitra meloa amin'ny fotoana. Lalàna izay apetraka eto Madagasikara tsy dia mifankaiza amin'ny lalàna zao tontolo zao hoe zany délai 90 jours non ino le zaka coopération militaire fa reny délai napetraka ny senita sy anapirina zavatra mifanamdifiany amin'ny zavatra pratique erana zao tontolo zao le any fa ny hoe ny resaka pré-campagne zay moa dia tsy afaka miteny resaka pré-campagne satria amiko zany dia terme tsy misy terme tsy misy ny pré-campagne fa raha hoe manao campagne ao anatin'ny lay période voarara tsy ampiasan'ny fitaovam-panjakana sy ny fahefam-panjakana izay kosa dia tsy mety zay ary isy décret hivoaka amin'ny herinandro ambony zany décret d'application hamariparitra ny hoe raha ministre ao anatin'ny parti eny izy na ao anatin'ny regroupement izy tsy candidat sara candidat moa dia efa tsy maintsy miara zany izy 60 jours mialoha tsy misy fa raha ohatra ka anoana ny candidat izy amin'ny parti ka andeha le ministre hanao tournée izy hanao campagne le candidat fa izy oa tsy candidat ka amin'izay fotoan'izay izy mitondra tobily-panjakana izy mitondra garde corps izy mampiasa fahefam-panjakana izy protocole sy ny rehetra any miasa ao anazy doatra miany nefa izy manao campagne candidat point interrogation inona zavatra mitranga amin'izay fotoan'izay izay novahana le décret hipoitra amin'ny atoato zany. Tafiditra hatrany amin'ny fiomanana fifidianana nitony hetsika fanomezana karapanondrom-pirenena izay tanterahan'ny ministera ny ati-tany ary olona mihoatra ny 5 no efa nahazo ny karapanondrom-pirenena hatramin'ny fotoana nanombohan'ny hetsika no marihany teo anivon'ny ministera ny ati-tany fa maimai-poana ny fahazoana ny karapanondrom-pirenena vaovao na fanoloana izany ary mbola mipetraka ihany koa ny lalàna fa tokony soloina isaky ny 10 taona ny karapanondrom-pirenena.